Tonga nangataka fahazahoan-dalana ampiasa ny kanja ny 13 teo anivon'ny prefektoran'ny polisy ireo mpitantana ny hetsika HFI tamin'ity androany ity. Tsy nahazo fahazahoan-dalana tamin'ny prefet de police nefa izy ireo satria tokony 80 ora mialoha no anatanterahina izany. Io maraina io vao tonga nangataka fahazoan-dalana teo anivon'ny prefet de police ireo solotena mpitantana ny hetsika fanovany fotony izay nokasaina notanterahina tao amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Manoloana izany anefa dia nanambara ny prefet Antananarivo nandritra ny antso an-taroby ny fanaovany tamin'ny solotena mpitantana ny hetsika izay tonga teny Tsimbazaza fa tsy afaka manome fahazoan-dalana idiranao am-parivisana lakely ny tenany satria tsy maintsy 80 ora mialoha ny hetsika no anatanterahina izany. Décision brève, décision d'oralité. Oui, tu m'as autorisation par les projets de ameolalan zay androany satria sisy fanjony sisiny io fa ny taratasy ao ataonay mazava tsara ihany koa dia le olona lefa ao le olona efa ao si fanatao sara monsieur le préfet ny toesain'olona le toesain'olona ya ka zay le anao taratasy zay ambony uniforme ya tsy maninona zay ya raha nanontaniana mahakasika ny antony sy nanaovan'izy ireo fangatahana mialoha ny teo anivon'ny HFI androany dia nanambara fa fanohizana ny tolom-bahoaka efa nisy teo amin'ny 13 Mey no tanterahin'izy ireo ary efa nomeny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra lalana hampiasa ny toerana ihany koa izy ireo. Ny fangatahana satria hitanareo fa efa nisy zavatra natao teo amin'ny 13 Mey io ary teo daholo nisy olona maro teo nisy syndicat teo ny fampiresahana tamin'ny commune dia ny fanohizana niny tolona efa nataon'ny olona teo iny fa ny renforcen'ny HFI le izy mba hanazavana le hoe inona moa zany ny tena fanorenana ifotony ho ataon'ny HFI. Zay zany ny zavatra tokony natao teo androany. Io moa izy somary miaotra ihany ny olona satria efa feno miaramila sy feno mpitandro ny filaminana ny toerana dia zay no mahatonga anay nanatona tay amin'ny prefet de police. Zareo moa zany neritreritry indray hoe tsy maintsy manao fangatahana vaovao indray zany nefa ny syndicat samy efa eo daholo syndicat zay efa nanao an'io teo aloha. Ny parvis efa nomen'ny commune anay efa nifampiresaka tany zay maly efa malalaka ny nanomezana an'le izy. Tapaka nandritra ny resaka ny fanaovan'ny solotenan'ny HFI sy ny prefet Antananarivo Angelo Ravelonarivo ary fa hanatanteraka tatitra ao anatin'ny 12 minitra eo ivelan'ny parvis Analakely izy ireo. Ary ny zoma ho avy izao indray vao ho tanterahina ny hetsika izay nikasaina natao teo amin'ny parvis Analakely androany.